raha batsika rehetra toko lasy tomoko vavy atao anatin'ity fanadiadiana iray ity fotoana fambolekazo zao no sady ihany koa fotoana ahafahana mikarakara an'ireo zanakazo no vilena tamin'ny taona lasa teo iny. Atao anatin'ity fanadiadiana ity dia hiaraka amin'ny ONG Vojama itsika izay any amin'ny tanàna Agnaravovoka no itondranantsika atao anatin'izay fanadiadiana izay ny fikarakarana ny zanakazo no vilen'ny mponina any an-toerana fiara-miasa miaraka amin'ny Vojama. Ankoatra ny fanabeazana sy ny fampidirana rano fisotro madio ho an'ny mponina ao amin'ny komina Iasany, ny ONG Vojama dia miaro ny tontolo iainana ihany koa. Ka nidina hifoty ny tany Anaravovoka fokontany Hodisazo ny ONG Vojama tamin'ny alakamisy 20 Janoary 2024 lasa teo nijery ny fikojakojan'ny-mponina any an-toerana ireo hazo 3 isa no vilena tamin'ny taona 2012 zanakazo izay tafiditra ao anatin'ny tetikasany ONG Vojama amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tetikasa ty moa zany dia tetikasa fambolekazo izay vatsiny ADS na Association de Développement de l'Énergie Solaire ary Vojama moa zany mazava ho azy manatanteraka ny tetikasa ty. Niezaka izahay nitady commune hiara-hiasa aminay ametrahana izay tetikasa fambolekazo zay. Raha tamin'ny taona lasa iny dia misy commune anankiefatra no niara-niasa tamin'ny Vojama zany amin'ny fanampitarana tetikasa ty dia ny commune Andrinjato Centre, commune Andrinjato Est, commune ny Ambalakely ary commune ny Voamba. Raha faharetan'ity tetikasa ty dia mahatra mandritra ny 3 taona izay nanomboka tamin'ny taona 2010 ary farana amin'ny taona 2020. Velarantany 2 hektara eo no vilena ireo hazo ireo hiarovana ny sandriaka ao an-toerana ary hamerenana indray ireo ala efa potika hatrizay. Ny aro afo, ny fanesorana ny gourmand, ny aro rano ireo no anisany natao nandritry ny fikojakojana ireto hazo ireto. Karazany 2 ny zanakazo no vilena, akasia, kininina tsotra sy kininina manitra. Hoan'izay taona efa vita izay dia tratra ny fanamby araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Rabeandry Ivan izay miandraikitra ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ity ONG Vojama ity. Tsy nisy olana raha teo ihany koa izy ny fiara-miasa tamin'ireo komina mpiara-miasa. Navitrika na nandanina ny akila na ny avy aty amin'ny Vojama zany ny commune dia samy hita ilay fahavitrina satria iarahantsika mahalala ny fahasimbany tontolo iainana amin'izao fotoana izao ary samy resy lahatra na ny andanina ny akila zany amin'izay famerenana ny ala zay indrindra fa ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny vokatra moa zany nandritry ny taona voalohany dia azo lazaina hoe tratra ny tanjona satria hazo miisa 20,000 na 2,000 zany no fanamby napetraka tamin'ny taona voalohany ary raha ny vokatra ny ezaka vita moa zany dia mihoatra lavitra noho izay ny hazo voavoly. Mahatsapa ho afa-pahasahiranana amin'ny valana aretina ny mponina indrindra fa manantena vokatra rehefa lehibe ireo hazo ireo. Marina fa ny manao raha tsy mora dia amin'ny alalan'izay misy zavatra tsy maintsy olana mety ny sedraina tsikelikely teo amin'ny alalan'ny fitaretana ny olo tamin'ny alalan'ny fambolena mba hahalalany olo hoe ity hazo ity raha oviana voahita vokatra voahita ho lehibe amin'ny toerana fa noho izay finiavan'ny mponina rehefa nampahalalaina tsikelikely hoe tombosoasika mianakavy ny fisian'ny hazo mba hahafahana mampanjary ny tontolo iainana, ahafahana ihany koa manasara ny tany amin'ny alalan'ny fambolena hazo araky ny programam-panjakana dia isaorana ny zareo manokana izay. Mino zahay amin'izao fotoana izao ny tombosoa azonay mahita hazo mitsiry, mahita fanantenana be dia be fa afaka 5 taona na 10 taona ahita rakotr'ala ny faritra misy an'ity bassin versant ity fa dia hatretra zany zahay makasitraka vonona koa zahay kojakoja ny hazo mandrapahatonga araky ilany teknika azy. Nanangana komity hanara-maso ireo hazo voavoly ireo ny mponina kanefa tsy ankinina amin'izany fotsiny ny fiarovana azy fa iarahana
hoy ramatoa Ravondrina Jean Françoise. Agnareo aty aperiny zao ny tena hoe mahita an'ireo zanakazo reo akory ny atao hoe risiponareo hagnara-maso hikolokolo an'ireo zanakazo reo. Dia mirisipo tokoa gnay manara-maso an'ity aby zahay menakavy tsisy mampanahirana anay zany ny fagnara-maso an'ity. Tena miara-miasa am'ireo agnay. Samy mijanona ho reo roa akinina aminazy fa dia samy manara-maso zahay menakavy atao isa-tokantrano zany dia samy manara-maso an'ity hazo ity. Antenaiko fa tafitany amintsika ny afatra tena ampitaina dia ny hoe fahatsapatena ho tompona andraikitra ao anatin'ny fiovaovan'ny toetra ny andro zao dia ilaina ny mamboly hazo kanefa ilaina ihany koa ny mikolokolo an'ireo zanakazo novolena tamin'ny taondasa ka isorana betsaka ny ONG Voazama indrindra fa ireo mponina any fotony moa zany mahatsapatena mandray andraikitra miara-miasa miara-salahy itsika dia ataoko fa horakotrala ny nositsika tafapaka amintsika izay tanjona tiana ampitaina izay velomba tokoa.